Topoklasy topoko vavy ampitiavana be no hitsitianay ny tokatrantsika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity fandarana manokana ity na ny émission spéciale izany. Mety gaga isika manao hoe tapitapoka izy ity, marina ny tenin'ny tolo manao hoe ny fitsidiana tokoa tsy mazaka tena fa misy ny antony manokana izany. Arabaina manokana tsika rehetra tia tokatrano aty manaraka mivantana amin'ny alalan'ny Gideon télévision izany, mivantana ihany koa amin'ny onjapeo ny radio fanambarana ihany koa izany. Ny fandarana manokana na ny émission spéciale dia manana vahiny manokana amin'izao fotoana izao dia ny ray aman-dreny pasteur Mayol André Christian Dieudonné filoha maneran-tany ny fiangonana Apocalypsia izany. Tonga eto amin'ity toerana ity izy amin'izao fotoana izao hitafasidinka amintsika amin'izao fotoana izao. Miarabanao pasteur, tonga somatsara eto amin'ny fandarana. Miaraba l'olona zao de miaraba atsika rehetra ato tokatrano ato na ny manaraka ny GTV Gideon télévision malagasy na ny manaraka ny MaTV ko zay sampana amin'ny GTV tsika zany sy tsika manaraka ny radio fanambarana ary tsika koa zay manaraka mivantana ty amin'ny FB na amin'ny YouTube izao dinidinika izao. Pasteur Mayol, filoha maneran-tany ny fiangonana Apocalypsia, araka ny teny izay nambarako ty hoe ny fitsidihana tsy mazaka tena fa misy ny antony mino fa misy vaovao lehibe sy goavana zay ambaranao amin'ny vahoaka malagasy na amin'ny mpikambana eo anivon'ny fiangonana Apocalypsia maneran-tany izany. Andao tsy aloha andrina tahaka ny tena ray aman-dreny pasteur fa andeha apetrakintsika foy eo ampelantanin'Andriamanitra aloha ny fotoanatsika androany. Eny ary andaotsika aloha ivavaka itsika ary Jehovah'Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, naiza naiza ingonanareo na roa na telo amin'ny anarako Jesosy Kristy de voany ko de miantso anao zay miara mivavaka eto amin'izao ora izao mba hidinidinika iresadresaka momba ny trangan-javatra nisy eto amin'ny firenena de ny fandalovan'ireny rivo-doza reny. De angatanay ny fananao masina no ampiteny anay resaka aminay eto ary efa mangy ny tokatrano tsiraray avy koa ianao zay nandalovan'ireny rivo-doza ireny ka tratry ny voina mba anamaivana sy anampy ireo vahoakanao tsiraray avy manerana amin'ny Madagasikara. Ko dia ianao Jehovah nolotsainanay de mitenena fa mieno zay ary aoka ny fanahy masina no hidinidinika araka aminay eto ny anaran'i Jesosy, amen. Ya, isaorantsika manokana ny ray aman-dreny pasteur Mayol ny vavaka nametraka ny fotoana rehetra teo ampelantanan'Andriamanitra. Pasteur Mayol, araky ny tonom-bavaka zay efa nataonao teo anabaranao teo dia ianjadiana toe-javatra mampalahelo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria tao anatin'ny fotoana fo de nisy cyclone indromisesy zay mafy ny fiatraikan'izany teo anivon'ny vahoaka malagasy nandalo teto raha tsy resaka fa tsy cyclone fity zay nandalo teo aloha teo ary ny farany teo moa zany de ny cyclone Gezani zany. Pasteur Mayol, mety azonao ambara ve manokana ve hoe inona ny tena antom-pisiny zay cyclone izay nahoana no teto Madagasikara ny tena noravana izy io sy nompitehany, misy afatra tian'Andriamanitra mpitana manokana ve ao anatin'izay loza voajanahary zay nandalo namely mafy ny Madagasikara izay? Zay moa zany ny anton'ity fandarantsika ty iresadresaka mikasika an'io rivo-doza io satria samy mahatsapa ny amafiny sy ny fiatraikany teto Madagasikara, tsy tsika malagasy ihany aza fa na ny firenena vahiny aza dia milaza sy mitantaran'iny loza rivo-doza nandalo teto amintsika iny na ny fitia tamin'ny faritra andrefana iny na ny Gezani taty amin'ny faritra Atsinanana izany. Mafy de mafy tokoa le rivo-doza indrindraindrindra moa fa ilay vao tonga farany tatia faritra Atsinanana ity le Gezevany ity tena mafy de mafy tokoa le izy satria saika ny 570 na 770 isan-jato ny tanàna de tena potika sy raha vatanteraka. Ny cyclone moa zany de efa zavatra tsy vaovao eto Madagasikara fa ireny cyclone reny
isa-taona de misy mandalo eto amintsika fa indraindray le izy tsy de manimba zavatra loatra, indraindray le izy mafimafy ihany fa mba azoazo ihany ny fampitena fa tamin'ity indray mitoraka tia tena mafy de mafy, tena mafy mihitsy ilay rivodoza hoe rehefa manomboka am'izay io izy le rivodoza Géralda Kezany Kafilo de tena mafy mihitsy le izy nefa naizanajany azy aloha isaoran'Andriamanitra fa na de misy ny aina nafoy de mba vitsivitsy ihany fa tsy araka n'izay nieritreretanazy raha ny fampitena sy ny faravana zany. Eto aho zany de miteny manokana no fanambarana manokana amin'ny alalan'ny fiangonana apokalypsy maneran-tany amin'ny alalan'ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara de mitondra fiaraha-miory am'ireo zay nanamanjoka ny ndao sy ny fahafatesana sy ireo zay rava fananana ka mitondra fampiononana sy fampahiresana ho andreo voaka malagasy rehetra zay tratran'izany na indrindraindrindra moa zany fa isika ato anatiny de ny fiangonana apokalypsy satria de maro tokoa ny ato amintsika zany raha ny tatitra azo avy any Tomasina zany lola-jao de saika mbola tsy nahavita fiangonana ny dura daholo manko satria any Tomasina satria mbola eo mpananganana azy daholo am'izao fotoana zao de mbola saika angara daholo no mbola mijoro any toerana rava daholo reo le fiangonana angara reo tena tsisy nijanonareo na ndray aza fa tena rava tanteraka daholo le izy de zara raha misy ataontsika hoe tafo tavela fa na ny tafo zany moa de efa lasa daholo zany de nandritry ny izay roa andro taorinan'ny loza zay zany lola-jao de tapaka moa ny fifandraisana tany toerana de lobaty avokoa ary ny akamaroan'ny telefôna na mpiray fanantenana de vao nanomboka tamin'ny omaly zany vao nanomboka nahazo ny tatitra ny foibe ary hatram'izao de mbola mandray ny tatitra avy any mikasika ny favoazana de ny zoma androany zoma zany na omaly zoma moa raha sabata atsika no mienjo fandarana zao na andro hafa tamin'ny zoma teo zany no nidinika ny komity foibe nasionaly ijery izay fomba vonjitaitra mba anapiana ireo malagasy sy ireo mpiray fanantenana atsika amin'iny faritra ny atsinanana iny sy ireo any faritra andefana iny sy indrindraindrindra ny any mitsinjo de fa natonga tatitra koa ny pasteur fa tena saika rava koa le fiangonana zay nanao angara rehetrarehetra misy ary nefa manao andura zany fa misy nitambo ndray no le rindrina n'le fiangonana ndray no nrotana amin'ny cyclone satria mafy de mafy le izy de izy ireo zany mitaraina mitady vonjy mitady fanampiana avy ety amintsika daholo de zay zany no ataontsika hoe anton'zao resatresaka zao aloha zany androany mikasika an'izay fahavoazana zay sady mitondra fiaraha-miory am'ireo le vahoaka malagasy sy ny fiangonana rehetra zay traboina ka tratran'izao loza izao. Mazava zany ny dinika zay fanaovantsika eto androany pasteur Mayol araka ny vaovao re zany sy fantatra dia ny fiangonana apokalypsia Tomasina Brickaville atrany Fianorive Estany Moramanga koa nisy voakasika kely atao anatin'izay Ambatondrazaka de rava tena potika mihitsy ary tsy vitany rava firava le fiangonana pasteur amin'ny fahafantarako azy io fa hatramin'ny sonorisation sy ny décoration rehetra atao anatiny io sy nipotika tanteraka daholo amin'izao fotoana izao zany pasteur Mayol araka mitenin'Andriamanitra moa de ny hoe miraha ory am'izay ory mifampitondra azy mavesatra antony anankiray mety hatongavanao eto izay fanentanana ny mpiara mivavaka izay hoe mba hanao tanana miara-mandray sorotra miara-milanja anoanatsika ireo mpiray fanantenana ireo afatra avy aminao ray aman-dreny ho an'ny mpiray fanantenana ny foibe aloha zany de efa nivory ny zoma teo
ary efa nandraya ny andraikitra zay tandrify ny foibe rehetra hitondra fanampiana ho an'ireo fiangonana rehetra zay tratra ny faravana ny mpiray fanantenana rehetra zay ravatrano de efa nanapa-kevitra ny foibe niaraka tamiko zany hitondra ny anjara biriky maika de maika amin'ny herinandro hitana ny Tomasina amin'ny lafiny anankiray de tsy afaka irere ny foibe fa de hoe havita anome fanampiana ny olona tsararay avy na ny mpiray fanantenana na tsy mpiray fanantenana amin'ireny faritra natratrarany loza ireny na ny fiangonana na ivelan'ny apokalipsy na ny ato amin'ny apokalipsy fa io moa araka nyvolazan'ny soratra masina hoe raha manao soa anao izy de ny mpiray fanantenana aloha no voalohany tsy maintsy fanomeza tanana de ezaka ny foibe amin'ny herinandro zany hoe ny tenako zany sy etsika mpiara-miasa rehetra miaraka amin'ny televizionna CTV de anaingy amin'ny herinandro ho an'ny Tomasina zany hijery antoerana ny zava-misy sady hitondra izay efa tapaky ny foibe eo ampelantanana mba anampiana ireo fiangonatsika rehetrarehetra zay rava ireo ary andefa any amin'ny toerana takany hoe ny any Mitsinjo na ny Fenrivestane na ny Sainte Marie zay azahoana tatitra hoe nisy fahasombana ny fiangonana de efa andefa fanampiana azy io avy amin'ny foibe manokana fa na izany naty zany aza ny sabata zao raha pitso zany raha somantsika no mieno am'izao ora zao na zao sabata maraina zao tsika no maheno ny resadresaka eto amin'ny radio eto amin'ny televizionna na ty amin'ny FB dia eny Ambohimarina ny fotoana efanomezantsika zay afaka makeny Ambohimarina hitondra zay voatsirambony tanatsika mba hifanampiana zany manokana ho an'ireo zany hoe ny fiangonana tsiraray avy zany dia zay tsy afaka mamonjy any Ambohimarina de afaka manao rakitra mba ho fanampiana ireo avatsika ireo eo atoerana zany hoe tsy mity zany ny fiangonana rehetra fa misokatra fa za fotsiny tsy maintsy mamonjy any Ambohimarina satria mila toerana mba ngezangeza mba omby an'le olona izay afaka mitondra ny anjara birikiny ho fanampiana azy ireo dia hoentin'ny foibe izy io hoentinay zany amin'ny herinandro izy io ka ny vaovao zany araka ny tapaky ny foibe de hoe mandritry ny sabata telo zany sabata rapitso moa zany sabata 14 de ny 21 de ny 28 février no manangona daholy ny fiangonana tsiraray avy eran'ny Madagasikara sy tsika hatraty ampitan-dranomasina de io fanampiana io zany rehefa voangona dia alefa any amin'ny foibe de ny foibe no manatitra azy any amin'ny ireo faritra tsiraray avy izay tokony hanomezana an'le fanampiana mba ahafahan'ilay fiangonana mba miavitra kely amin'izao fahoriana zao le izy mety isy teny zao hoe fa maninona moa mangataka fanampiana any amin'ny olona ndray fa tsy ny foibe no tonga de manampy azy io fa inona mbola maninona ndray mbola makaty fa atao inona fotsiny ao ny volabe ny foibe zao jerevitsika firenena malagasy ary no tratran'ty loza voajanahary ty fa maninona ny fanjakana malagasy ny mbola mitady fanampiana ny velany fa tsy ny volan'ny fanjakana malagasy no anampin'ny traboina rehetrarehetra mangataka fanampiana hatrany amin'ny banque mondiale any amin'ny FMI any européenne ny japonais ny sinosy sisy tondra daholo ny olona malefa fanampiana satria taotrano tsy vitandrehetra vokiava mahatratra ka misy olona miteny zany hoe manino tsy ny foibe any manampy an'io de zao tsika afaka tsy manomena ny ariary tsisy terena mihitsy hoe anampy an'io fa ny foibe anao izy ary ny foibe anao iny tsisy afaka anakana ny foibe an'io ary efa mitondra ny anjara biriky ny foibe zay tsy hiteny tsy olazaina eto no ataon'ny foibe satria sy olazainy sasany hoe mireare miseho milay eo andray de angah ianao rery ny zao fa efa nivory ny foibe ary malala ny tokony ho ataony
ary io fanampinomeny foibe io tonga de amin'ny herinandro de vao tonga ny toerana foibe zany efa malala fa fiangonana tsy haiko fito sa valo na ny atao masina any nefa rava tateraka misy mpiray fanantenana maro koa ravatrano de efa mijery ny fanampiana zay eritreretina fa hoe tokony mba ahafahan'lay fiangonana na le olona ny toerana mba mahita hoe mba tsy rery izy fa eo ny foibe fa io zany a tsika aza miraharaha zay vavan'ny eo milaza anazy synagogan'ny milaza azy ny tena ny jiosy nefa tsy izy fa synagogan'ny satany fa ny foibe tsy adala ary tsy zazakely koa ao za koa tsy adala sady tsy zazakely fa vao fitopolo taona ka tsy alala ny tokony ho atao ka hoe de inona hatram'izay de tsy miteny tsy mivolana tsy manao inona fangano be resaka tsy be vavany amin'ny telena atao hoe miasa fa ny asa vita ihany io izy ny fampitsarana araky nambarako tao raha pitso na ny sabata zao fahaefatra amby folo ny volana febroary de ny ambomarina sady hitondra fanentanana anao fampiresana zay afaka mamonjy eny ambomarina hitondra ny anjara briky tsy maninona zay afaka manatitra any amin'ny foibe lahady latsinainy talata dia raisina misy tompona andraikitra mandray azy eo fa zay laroby no hiala eto Tananarivo hiala eto satria mbola anangona izay fanampiana azo ny olona hafa omena akoatran'izay hoentin'ny foibea izany sady mbola hijery ny toerana sy ny fiangonana zay rava rehetrarehetra any toerana sy ireo olona trabona sady ampahery azy reo koa de ny sabata heriny zany zay a de efa any Tomasina miaraka am'zareo sady anazava ireo fanampiana zay na metsika fiangonana rehetra na itsika ivelan'ny fiangonana aza dia afaka manatatra satria be da be ny olona manaraka ny televizionna tsy mentadio fanambarana tsy atao amin'ny fiangonana nefa dia manome fandora-tanana ho atsika amin'izao fahavoazana zao. Pasteur Mahiolona nanao antsovy ianao teo ho an'ny mpiray fanantenana rehetra eran'ny Madagasikara izany tsy voafetra ve izy io pasteur fa rehefa mety hoe zavatra mety maro mantsy ny olona hitondra fotsim-bary hitondra voamaina hitondra rehetrarehetra sa vola ahoana sy ahoana moa ny fomba natanterahana izay zany any anivony samy fiangonana satria raha azoko tsara ny tenin'ny pasteur teo de tsy fionambe régional akory ny etsy ambomarina itosy ho amin'ny fanimpam-pavana zay ho tanterahanao izany fa fitsidihana sady fanentanana andreo olona rehetra anohana ho an'ireo fiangonana zany pasteur zay tsy miakatra tonga any ambomarina ahoana sy omina moa zany ny fomba natanterahany izay fanatitra ihany ve sa azo raisina koa raha misy mitondra fotsim-bary ny olona anahirana be aloha raha hitondra fotsim-bary tena tsosaka camion isika marina me tsika manana camion tsika fa le camion tsika tsy mbola le camion mahazaka 30 tonnes reny fa kelikely ihany fa zany hoe raha misy moa zany hoe tsy maintsy hitondra vary na tafotolona tonga de iny no entiny zareo de raha tonga amin'ny foibe le izy de raisina ampelantanana de camion zany no mitondra azy makany Tomasina zany azonareo atao zany raha eto Tananarivo fa raha any amin'ny faritany moa nareo aona nandefasana vary sy tolona sy tsaramaso ny frein zany koa mbola amboniny fa ny tsika aty amin'ny faritany zany de azonareo atao ny mitondra mandefa ny vola fanampiana zany de ao amin'ny foibe amin'ny olona Jérémie ihany no andefasana azy miaraka amin'ny trésorier tsika efa malala ny fomba fandefasana ny vola any toerana raha ohatra ka hitondra manokana moa anao an'izany any Tomasina de raisina tanandroa satria samy mitondra ny olona am'izay everiny fa mety ohatra izy mety ohatra tsy de atokitokisanay le foibe fa le foi kely natokisanay fa aloha tonga de hoentinay anay de aterinay ny Tomasina tsy olana mihitsy zany fa ny tsika de transparent atao mazava tsara ary atao fantaran'ny olona
rehefa vita ifanomezana io a zay tsika vao milaza hoe izao ny totaliny voangona avy any amin'ny faritany faritan'ny Fianaratsoa ny Tomasina moa zany novonjena Tananarivo, Dego, Mazenga, Tuliara dia zao ny total mba ho fatany zareo any toerana tokoa hoe ny volana alefany tokoa io novakina io de olazaina koa ny atsika eto Tananarivo hoe zao ny voangona na ny vola na ny vary na ny tolona na ny ciment zay mety omen'ny olona de ho ateritsika any Tomasina de raha tonga alony Larby zany io de miaraka aminay sy ny camiontsika eo toerana fa raha ohatra moa ka hoe misy maro le fanomezana omentsika mivantana na ny tolona io na ny camion ka zaka ny camiontsika eo de mety anao antso tsika hoe sao de misy manana camion satria efa tafakara 30 tonne ny vary tonga ato de atao amène de mba misy camion hoe zay manana camion mazaka 10 tonne ka raha misy camion telo mazaka 10 tonne zany de mazaka ny 30 tonne misy hoe anomezay mety tolona 100 mety tolona 200 mety tolona zao satria de tena rava daholo ny trano tsisy tafo tsisy indrindra moa fa ny fiangonatsika a plein air daholo zany zao mivavaka manomboka rapitso sabata tsy amin'ny sabata heriny zany ka raha misy zany de raisina tanandroa fa isaorana atsika tsiraray avy ka rehefa vita daholo moa zay fanomezana avy amintsika zay de zay vao resahanay eo koa zay vao resaka ny am'izay nataon'ny foibe hoe ity ny fanampina nomeny foibe tamin'iny fiangana iny fa zao aloha zay de mbola tsy teny satria sao lazain'ny olona hoe midetadetake miseho milay tsapapiriny de zao koa ary mbola tsy nitenenina koa hatram'izay de tsy tiako sao lazain'ny olona hoe tetovilarana amin'ny filo fanavoazana Mikael filo Ravanomanany filo Rajonary Mampianiny filo Andry Rajoely hoe miteny reny de koa de mba midetaka koa le mba de mba miteny koa zay tsy nitenena koa fa tsika ny asa mangina ihany taty fa attention mon ami ary efa azo nitatry zay ny mahatonga ny hoe vita ny fivorina tamin'ny androany zoma teo tapaka daholo ny zavatra tokony atao rehetrarehetra Larby marapatonga ny Larby zany anangonana zay azo angonana rehetrarehetra Larby maraina izay miala atia Tananarivo mitototo any Tomasina ao anatin'ny herinandro ny fanampiana zay ho alefa any amin'ny faritry ny Mitsinjo de alefa amin'ny herinandro ny vola zay tokony anampiana azy ireo zany rehefa azo daholo ny tatitra avy any mba ahafahan'ny zareo mba manarina izay rava eo am'zareo zany hoe rehefa voangona daholo amin'ny herinandro zay tratra de alefa ny an'zareo any Mitsinjo satria any Mitsinjo raha tsy efa manana hélicoptère tsika tsy tonga any mbola tsy tonga ny Mitsinjo tratra am'izao satria na ny lalana any ary mbola baka ny epitana ranomasina ny lalana any mbola mafimafy zany de alefa ny fanampina am'zareo sy arakarak'izay tatitra tonga ty amintsika mba ahafan'izy ireo manaritra zany hoe mazava ho azy fa ny vola no alefany mba hampalakilaky azy fa tsy nitolona zany mazava ho azy moa zany araky ny teny zay nambarany pasteur Mahelona filomany era-tany ny fiangonana apokalipsy fa dia fotoana lehibe sy goavana indray zany etsy amin'ny fiangonana apokalipsy fobe ambomarina ny sabata fa 7 ny volana febroary izany izay any tanana ny olona rehetra zany hitondra zay voatsinambony tanana anoanana reo avana zay trabona any amin'ny faritra atsinanana iny izany pasteur Mahelona zany lasalasa kely tsetsatsetsatsi ary ty pasteur Mahelona manao hoe misy fahavalo iraisana eto Madagasikara de ny rivodoza rehefa jerevana nefa reto ray aman-dreny be mpanao politika tohatry ny tsy mitovy hevitra ihany any amin'ny resaka politika sao nefa zareo ohatry ny ray ina mandeha manohanao ihany nieritreritra ray aman-dreny pasteur ny hoe tsy fomba tokony misy hevitra tian'Andriamanitra apitaina ve zay ray aman-dreny pasteur satria ray zao io fahavalo samy malahelo daholo ny atoko politika rehetrarehetra na de mifanohatra aza am'izao fotoan'izao nefa irahina irohatra ho any amin'ny faritra tsinanana ifankahiteny an-dalana ifampiarahabeny pasteur Mahelona tsy ohatry misy hevitr'Andriamanitra ihany ve ambadiky zany
inona zany le hevitryandriamanitra etreretina hoe ao anatin'izany satria raha misy adversaire zany anafika amin'ny Madagasikara pasteur Mahiolona de tsy maintsy rahina no ohatra adversaire tsika nisy ny faharavana sy fahampitehana io any amin'ny faritra Tsinanana raha io zany no fahampitehana malagasy reny tsika samy amin'ny tanana any daholo nefa ny aty amin'ny andaniny rehefa miakatra plateau na ny rehetra mpanao politika indray aman-dreny ohatry ny fanohatra ihany ohatry ny raikitra mihitsy ny ady ary mifanaratsy mifanenjika inona ny mety hevitry pasteur mahakasika an'izay io fihevitry mpanao politika ohatra zay foana ohatra zany hoe le mpitondra fanjakana tonga eo ny fanohitra tamin'ilay mpanohitra de misy mpanao politika ny toko maromaro zay mitambatra indray rehefa tombontsoa iraisana anongana le mpitondra eo zany de lasa na de tsy mifankazo azy ro ny toko politika reo fa mifanohitra fanao tsy misy avaratra de lasa mifandray indray satria lasa le mpitondra fanjakana indray ny fahavalo iraisana tokony aongana de miaraka indray zany zareo de mitovitovy am'izay koa zany ty hoe na de tsy mitovy aza ny fijerin'ny mpanao politika eto amintsika de hoe ny cyclone ny fahavalo iraisana de miaraka daholo indray zany ny antoko politika rehetrarehetra mba anohitra n'ilay fahavalo iraisana de le cyclone zany de rehefa vita ny cyclone de samy maka ho azy indray satria mety efa 6 clone tsony fa mety efa 5 clone na 4 clone zany no misy de samy maka indray fa le cyclone le tranga tato voaka tato Tomasina ty aloha zany raha tena resaka mba vazivazy any zany efa 6 clone tsony fa mety efa 10 clone na 10 clone satria tena mafy na andrava tena enjana amapolo maro maty efa 3 mahery zany maty mbola tsy fantatra mbola mety tombo satria mbola misy tsitany ny olona sasany fa zay zany aloha zao ny voalaza déclaré officiel de efa manetsy ny maro ny trabona efa fa kanefa ny tsy tokony hoe miandry zavatra loza ohatran'izany vao mirahina ny tsiraray avy fa tokony efa zany no ananany voaka malagasy de tsy haina hoe miray saina de miray fo de miray hevitra miaraka ampandroso'ny Madagasikara de ohatr'izay koa ny fiangonana rehefa mbola miaraka ianao tokony miray saina miray fo miray hevitra ampandroso'ny fiangonana rehefa tsy ray saina sy rehefa tsy ray fo tsy ray hevitra de mikisaka amin'ny olona zay miray fo tsy miray saina sy miray hevitra de miaraka daholo indray zany izy tsy miray fo tsy miray saina tsy miray hevitra de lasa tokony anankiray indray izy de manohitra n'izay miray fo tsy miray saina sy miray hevitra fa tsy zay nefa ny tokony ho izy fa tokony fitovy fijery de miara mandeha amonjy ny samy malagasy de tsika moa zany tsy jery fotsiny tsika ny malagasy fa anao tsika zay anjara azotsika atao ho an'ny malagasy rehetrarehetra fa anao ihany koa tsika ny amin'ny fiangonantsika manokana aloha zany fa izay ny toerana misy atsika de tsy maintsy manampytsika ny tsiraray avy zay azotsika atao zany mariny zany pasteur inona tsy tsetsatsetsatsyaritra hoe cyclone ny nanafika de ny rahinsika araka ny faminanina zay nambaranao moa de hoe isy tafika firenena avy any avela mihitsy anafika irahina ve tsika to Madagasikara no ohatra an'izay aro ny tanyrazantsika efa izy io ka efa izy io araky ny faminanina zay nambaranao teny daholo na mpanao gazety vahiny na ny toetoerana rehefa matsapa an'izany satria de efa atao mafy de mafy zao ny fiarovana ny filohan'ny fanaovozana eto Madagasikara ireny moa lay nanipahapahan'ny olona atsika ihany ohatra nefa mahazatra hatramin'izay hoe aiza koa nisy an'izany mangena fampaminany sandoke reragaty ve de tsy mahita faminanina fa tsy loza ho eto amin'ny fireneny ka tsy aloha ve lazaina le cyclone ho avy le cyclone de mba miomana ianao loza ne zany cyclone zany de za aloha fa tsy niteny tsony hoe cyclone ndra vety fa ngamba mbola opa variraraka indrena mbola niteny an'izany hoe cyclone de tsy maintsy hiteny ndray ny olona cyclone efa misy foana izy ataonako elahadray no miseho milay eo hoe zao fa zavatra zay tranga eto amin'ny firenetsika reny cyclone reny isa taona reny misy eto amintsika mila miomana foana zany tsika rehefa misy fanambarana omen'Andriamanitra hoe isy loza ho avy de miomana ny dikan'izany fa tsy ny olona plaza n'ilay loza ho avy no lazaina fa mpaminany sandoka sy devoly de misy ingeny ny olona sasany ary miteny hoe
nelerangaio ingeo izy tsy faminanina zany fa analizy analizy ny azy raha analizy inge analizy ny zavatra ho avy zany faminanina inge ny analizy fa tsy ho naanalizy fotsiny izy fa mataonao manao analizy de manao analizy hoe zao ny zavatra mety hitranga am'zao a de analizy zany zay fa faminaniny zay milafiny anakireny satria analizy ny zavatra ho avy zavatra ho avy inge natao hoe faminaniny ka raha analizy moa zany azy tsy manina ataotsika analizy zany a fa izany tena olona fara zay tena enjana raha nao analizy eto am'ty firenena ty fa efa tsy te ino le olona le faminanina de ny anazy analizy ka tsy maninona ile analizy inona rehefa tsy inona reo faminanina le teneniko de le analizy inona zany a fa zay izy misy ny sasany tsy tanteraka ny faminanina io olona voateraka tamin'ny 10 taona no miteneny zany na tamin'ny 20 taona hoe tsisy tanteraka fa ny olona 30 taona miakatra de nahita tsara mihitsy 30 taona miakatra mety mbola voateraka tany amin'ny 96 fa ny ataontsika hoe 10 taona miakatra efa arisaina tamin'ny 96 na lala tsara ny zavatra ny analizy nataotsika hatramin'izay tanteraka somatsaraazay fa tsy any resakatsika traboina famonjena ireo avatsika zay tratry ny loza eny amin'ny fatriny tomasina tsy any amin'ny fatriny andrefana iny no resakitsika eto lolona zao akasitrahana manokana ny ray aman-dreny pasteur Mayolle ny vahiny a teto amin'ny GTV zany na Gideona télévision tato amin'ny radio fanambaranay anko a ny laza ny tsara ho fantatra makasika ny vona zay nianitra tamin'ny pray fanantenana tany amin'iny faritra tsy nanana iny izany a akasitrahana manokana ray aman-dreny pasteur Mayolle zay tonga teto izany so de misy afatra farany pasteur tianao fanetanana farany ataonao zany a milohan'ny amaranantsika ny fotoana ho atsika de mety taratara zao vao mahenony radio na ny télévision GTV na ny matv io koa zany ampatrivina trany tsika fa le matv misy karazany-droa izy eo de ny matv anakiray any tena matv mihitsy fa ny matv anakiray de tsika no miara-miasa am'zareo mampiasa azy amin'ny télévision zany de am'le matv faharoa io raha ny canal moa zany izy arakaraka zay canal eo fa raha mifanaraka 3-4 izy na mety 2-4 fa samy matv le sinina ny lizy de eo nahitatsika ny fandarana apocalypse rehetrarehetra ho atsika zay mbola tsy manana Star Times izany anetanana atsika koa mba anana décodeur na Star Times mba ahafahantsika manaraka ny fandarana de zana koa izy io zany raha sitrapon'Andriamanitra am'ty taona ty mba azo eran'ny Madagasikara tsy eran'ny tany zany zao zany resaka ndraisantsika teto raha fitininy fitaom-pivavahana raha pitso eny Mbomarina na androan'ny sabata zany satria fa sabata ny andro zao tsika miresaka izao dia anaovana antso ifanomezan-tanana mba hitondrantsika zay voatsirambon'ny tanana ifanapitsika ireo traboina any Tomasina izany sy any mitsinjo zay navoazana be nahitana favoazana be ny fiangonana zany dia anasanatsika rehetrarehetra zay malala-tanana afaka ifanometanana raha mpitso sabata eny Mbomarina ny foibe de efa midinika ny tokony fandaminana zay ho atao rehetrarehetra ny foibe koa de efa andray anjara amin'io fanampiana any ireo traboina ireo satria vohikavana mahatratra izy ty zany de ny manomboka raha pitso sabata na androany sabata zany ka hatramin'ny talata no andraisana zay fanampiana rehetrarehetra azotsika hoentina any amin'ny foibe ny laina aloha zany de vola fa raha ohatra tsika ka tsy manana vola fa hitondra vary na hitondra tolona na hitondra fantsika satria de rava daholo ny fiangonatsika any ny tolona dia raisina tanandroa aterina any amin'ny foibe izany zay hitondra arabola moa zany de efa misy tompona andraikitra mandray azy eo laroby zay no miainga eto Antananarivo hitondra ireo fanampiana zay azo voatsirambon'ny tanatsika rehetra any Tomasina izany ny fiangonana rehetra zany mandritry ny sabata androany sabata fa 7 ny volana sy ny fa 1 sy ny 7 de entanina mba samy anao rakitra tsy fanatitra fa rakitra fanomezan-tanana mba hanampiana reo avatsika sy ireo pray fanetanana amitsika rehetra any toerana zay tena sahirana de sahirana mihitsy am'izao fotoana zao
ka ny voalohan'ny volana marsa zany no anangonana ireo fanampiana rehetra avy amin'ny faritany avy amintsika ivelanina Tananarivo sy ireo zay avy any Andilam-Batoka mba misy atolotra dia aterina any atoerana ao amin'ny voalohan'ny volana marsa io izany ireo fanampiana ireo akoatrany izay efa voangotsika sy hoetitsika amin'ny larobia ho avy izao. Eto de efa isaorako manokana avokoa tsiraray avy izay malala tanana ka hitondra fanampiana vonjy aina ho andreo namatsika amin'ny herinandro izany. De rehefa voangona daholo ireo fanampiana rehetrarehetra zay ho ataotsika de ataotsika transparence ho lazaitsika isaky ny faritra izay ny eviny ary dia ho lazaitsika ihany koa eto amin'ny radio zany tsy eto amin'ny télévision isaky ny fiangonana eto amin'ny régional sy ny paroasy izay nanolotra fanampiana mba ho fatany tsiraray izy zay tokoa ny anay no natolotra anay ao transparence zany le izy satria be da be no manaroroatra am'izao fotoana zao manaroro paty zany no vola angonina de ahodiny sasany le izy tsy tonga any am'izay tokony andefasana azy ka zay aloha de tsy fanaraka amiko mihitsy aloha za de efa mitena eto raha sanatry mivavaka misy alay-pananao an'izany tsika ka fantatra le olona na inona ndraikitra toerana misy an'le olona na inona ndraikitra ny tonga de miala amin'ny andraikitra n'izy fa tsisy ifanaraka aminao na anaiky an'izany hoe fanampiana efa natokana ho amin'ny olona ry de mbola ahodikodinao de na mbola ho angalarinao raha zo atao mihitsy ary tonga de gadraina mihitsy ianao fa tsisy ifanaraka anao am'izany fa mpangalatra ianao raha tia-piangonana ianao mbola ahitana an'izany toetra izany ka mba onkatsika mba de amin'n'hitsiny sy marina fa mino aho fa tsy ato amintsika angambany mbola ahitana olona anao an'izany fa toka raha sanatry ny vava raha sanatry ny vava ka mbola misy zany de izay zany no avatra farany averiko atsika zay mety zao vao sambany meno raha pito zany nandroany sabata tsy mikatona daholo ny fiangonana fa zay afaka mamonjy eny ambomarina ka afaka mitora zay vao tsarambony tanany dia any angonina zay tsy afaka moa zany fa tsy niomana ny lahady ho avy zao ny latsinainy ny talata ao amin'ny foibe de mbola vonina andray zay azotsika entina rehetra larobia zay miainga mamonjy any Tomasina ny délégation mafonja avy etya Antananarivo miaraka amin'ny foibe maneran-tany. Ny any anivon'ny fiangonana tsirairay avy koa pasteur araky ny fanetanana teo de manatanteraka raha pitso manatanteraka ny fiangonana tsirairay avy any amin'ny toerana zay misy azy zany fa ya de aterin'ny tompona andraikitra de aterin'ny tompona andraikitra any amin'ny foibe ny alahady na latsinainy na talata. Mankasitraka mankatelina ray aman-dreny pasteur ny vahiny teto amin'ny CTV na ny Gideona télévision sy teto anivony anjapeo ny radio fanambarana izany feno de feno ny afatra nampitondrainy ray aman-dreny teto izany de vavaka moa namboatsika azy ray aman-dreny mpitandrona dia manasanao mba hivavaka hamarana ny fotoana za moa nanomboka mivavaka tao zany de aloha mba ianao ndray mamarana azy ya manasa atsika rehetra atao anatin'ny tokantrano ato hivavaka vitrantsika Jehovah-Andriamanitro misaotra anao makasitraka satria mbola nomena fotoana afaka mifampidinika sy mifampihevitra mahatanteraka ny teninao hoe miraha ory am'izay ory ary mifampitondra sy mavesatra izany tena iray tokoa ny fiangonana tanaka visevanana zay didi marary koa dia miantso ny fanatreanao Andriamanitra eo anivon'ny mpino tsiraray avy ny fananao masina ane anome fomazon'izy ireo ka hanolotra anoana ireo piray fanantenana any amin'ny faritra tsy nanan'iny izany zay tratra ny vona mafy de mafy amin'izao fotoana izao de matoky sy mino fa zay rehetra ataon'ny mpino tsiraray avy sy ny eo anivon'ny foibe de anonotra avy zato hoe ny arivo eny tsy manapatapirana ianao Andriamanitro am'izay zavatra na vola aterina noanana izay fahavoazana any amin'ny faritra tsy nanan'iny izany de apetraka eo pelatananao ny fitombavaka lehibe izy ho tanterahina itsy ambomarina itosy miaraka amin'ny ray aman-dreny pasteur Mayola mivady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay anononanay izany vavaka izany amen.
akasitrahana manokana ny tompona andraikitra eo anivon'ny GTV zay antony anankiray zany a nandrenesantsika sy nahitatsika izao resadresaka izao isorana technicienne akasitrahana manokana aintsony eto anivony onjam-peno radio fanambarana isorana manokana tsika atao tokatrano ato nanana faharetana ny aino an'izay tafasydinika izay de makasitraka anao pasteur ary misaotra anao maniry mbola ivaninany anao ivaniananao eto amin'ny fotoana manaraka saotra toko raha soa daholo de samy hotain'Andriamanitra bye bye